Démocratie mivantana. Fandarana mivantana eto amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro oren'ny vaovao-tselatra amin'ny sivora sy fahefany maraina. Démocratie mivantana. Démocratie mivantana. Iresahana politika, trangam-piarahamonina, fiarena. Manantitra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy amin'izao halaroby izao araky ny fantatsika isaky ny halaroby dia manambahiny sy ny fandarana démocratie mivantana ho an'ity androany ity araky ny efa nampahafantarana antsika rehetra hatramin'ny omaly tao anatin'ny fampahalalam-baovao dia ny tale général ny TV Plus Madagascar ho ny Tina Real sy novahiny ny fandaharana androany sy saingy tsy amin'ny mahatale général azy no anasana azy ho an'ny androany akory fa amin'ny mahampanao gazety azy amin'ny mahampanao fanadihadiana mpanao famakafakana ara-politika ny ho ny Tina Real sy no anasantsika azy androany ity miarabanao io ny Tina. Miarabanao i Abraham dia miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana na eto Antananarivo zany na any amin'ny faritra rehetra izay efa mandray antsika mivantana famakafakana ny zahana hoentina androany hiezakitsika ny tsy andany ao anatin'izay famakafakana izay satria zava-dehibe loatra amin'izao fotoana andalovan'ny firenena izao mba hahazahoany ny mpanara-baovao hoe inona marina ny ao ambadiky ny zava-misy rehetra amin'izao. Izy olony tetezamita sa olony Andry Rajoelina? Sady olony Andry Rajoelina ny olony tetezamita. Ny amako ny tena tiako tenenina amin'ilay tetezamita zao ny tadidio. Tamin'ny 20 tsika hoa 20 isanjato 68% 20 isanjato ny vahoaka malagasy no sokajiana hoe mahantra zany hoe miaina le ambanin'ny $1 isanandro isan'olona. Amin'izao taona 13 zao hitantsika ny tarehimarika navoaka ny banky iraisam-pirenena 70 isanjato ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny zao ny mahantra 70 isanjato ny vahoaka malagasy dikan'izay tompona andraikitra daholo izay olona ny tantana tao anatin'io tetezamita io fa tsy androany iresaka fanovana tsy androany iresaka hoe tena hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara inona no nataonareo ireo nandritry ny 9 taona tao anatin'ny tetezamita akoatra ny namen'ny paosinareo fa ny paosin'ny vahoaka malagasy tsisy tsony mihitsy ny any ambilaniny ara tsisy ninina izay mahatonga ana miteny an'ilay izy Abraham hoe olony Andry Rajoelina olony tetezamita ary eo mbola very kokoa io ny olana ho an'ny Ankolafy Ravalomanana izay indrindra mantsy ny saika ho antaniko mahakasika an'izay Ankolafy Ravalomanana izay ny Ankolafy Rajoelina teo no voalaza foana fa isan'ny te hampihitatra nyity tetezamita ity io ny Tina. Etsy ankilan'izay nefa ny mouvance Ravalomanana ihany koa dia milaza fa izahay dia hivoaka raha ohatra ka reny hitantsika any amin'ny Assemblée nationale any amin'ny parlementarina mivoaka zareo rehefa misy tsy metimety amin'ny fehi-kevitra fa na izany na tsy izany mbola mijanona ao anatin'le rafitra tetezamita ihany ny Ankolafy Ravalomanana. Ohatra raisintsika izao vao omaly nilaza ny Mamy Rakotoarivelo izay lehibe ny délégation ny Ankolafy Ravalomanana fa hoe ametraka ny taratasy fametraha-pialany ny solo-tena ny mouvance Ravalomanana eo anivon'ny CES antanina indray efa izy ny arivan'iny dia niovan'izay hevitra izay indray fa mbola tsy hisintona an'izay aloha ny solo-tenan'izy ireo anatin'ny CES. Raha ohatra ka ny Ankolafy Rajoelina ny lazaintsika fa tomponatoka amin'ny fanitarana ny tetezamita anisan'ny voalaza matetika ihany koa na ao anatin'ny fandarana l'invité du soir inge fa izy rehetra ireo dia mbola samy miara-mihinana ao anatin'ny tetezamita izay miara-mihinana ny volam-bahoaka ary sarotra ho an'izy ireo ihany koa no hivoaka ao anatin'izay rafitra izay satria mahazo an'ilay tombontsoa majinijinika sy betsabetsaka arakaraka ny toerana misy an'izy ireo. Ahoana ohatra ny fomba ilazantsika io ny Tina Real fa mpikambana eo anivon'ny CT eo amin'ny parlementa ny tetezamita ao anatin'ny Ankolafy Ravalomanana izay olona tsotra teo aloha tafiditra ao anatin'ny CT mandray karama 7 millions 8 millions de francs. Ahoana ny fomba anesoranao anazy ao arinan'izay hoe izay dia hisintaka ahoana ny fomba ilazanao hoe ny Ankolafy Rajoelina ihany no tena te-hanitatra nyity tetezamita ity fa ny Ankolafy rehetra izay nanao sininy sorodalana ary mahazo toerana ao anatin'ny rafitra tetezamita amin'izao ihany koa dia te-hanitatra an'io tetezamita ary tsy hoany amin'izay fividianana izay. Izay no natonga ana ny teny raha ny teny anay ianao hoe mpanohana mpiaradia amin'ny na hoe olona Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny teny ianao hoe olony tetezamita.